Izay ny amin'ny fanendrena ireo mpikambana ionivon'ny governemanta teny amin'ny lampampanjakana iavoloha iny fa naneho ny tsy fankatoavany sahady ireo minisitra izay handrafitra ny governemanta marimaritra iraisana ny solombavambahoaka Tody Arnaud nandritra ny fandraisam-pitenenany teny amin'ny kianjan'ny teny tamin'ity androany ity. Io jerentsika indrindra ary izay fanedetiana izay. Mbola tsy nivoaka ny anaran'ireo minisitra izay handrafitra ny governemantan'ny Christian dia fanampionana sahady ny sainy vahoaka teny amin'ny kianjan'ny 13 solombavambahoaka Tody Arnaud androany. Mila manamboatra saina ny vahoaka fa tsy maintsy mbola hisy mpanao kolikoly sy tsy tia vahoaka indray ireo minisitra vaovao izay handrafitra ny governemanta marimaritra iraisana izay tariny tsainy Christian hoy solombavambahoaka Tody Arnaud. Fa nizao zavatra tokony efa amboaritsika anaty saintsika na tiatsika io na tsy tiatsika tsy maintsy misy olona tsy mitolona tafiditra anaty membre de gouvernement ray zay na tiatsika izy na tsy tiatsika tsy maintsy mbola misy ministra efa nesorina iverina anaty membre de gouvernement na tiatsika io na tsy tiatsika tsy maintsy misy député nanao kolikoly iverina anaty membre de gouvernement zay asakidy zay iny fanaratsika teto nefa dia tsotra fanaratsika voalohany teniko zay tsy teniko amin'ny iraisako amin'ny député telo amin'ny fitopolo teneniko eto fa amin'ny Tody Arnaud ana resako eto tsy mety teniko avelao iverina amin'ale izy amboary eritreritra atsika rehetrarehetra io fa io tsy maintsy misy député nanao kolikoly voatendry minisitra andraso aloha tsy maintsy misy ministra le tsy tiatsika be reo averiny le zalahy io ao tsy maintsy misy olona tsy mitolona ho lasa ministra ao. Ity farany izay mifanao fotoana amin'ny vahoaka eny amin'ny kianjan'ny 13 mera ampitso ary nanamafy fa tsy mivadika amin'ny vahoaka ny tenany.